Manao tsy omby aloha tokoa ny fikambanana samihafa manatona ny traboina rehefa tahaka izao ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Isan'ny nitondra ny voatsirambiny tanana ho an'ireo traboina ary ny OSDEM na ilay antsointsika mahazatra hoe Organisation Spéciale pour le Développement Économique de Madagascar. Ny voatsirambiny tamina no nientiny atao anatin'izay fanampiana ny traboina izay. Fizaham-pahasalamana sy fanomezana fanafody mamaim-poana no fandraisana andraikitra mety ny fikambanana OSDEM na Organisation Spéciale pour le Développement Économique de Madagascar ho fanampiana ireo traboina eto amin'ny anaisam-pifiloha. Androany moa zany zahay dia mijery ny reto namana avantsika ze traboina reto dia hijery ny fahasalamana izy ireo dia hijara fanafody arakaraka amin'le manandrefy zay aretina ahita aminazy ireo dia io fankahirizana azy ireo zany sy fizarana vitamine C sy calcium zay anampy hery anazy ireo zany. Le tena tema zany hoe fanombohana fotsiny le androany fa maro ny asa atao zany na dia hoe Antananarivo aty fa misy toerana maromaro zao miaraka amin'ny commune Antananarivo isaky ny arrondissement efa hita le toerana fa sokafan'ny androany izy dia ngamba tsy te zavatra maro zay fa hitany aromentarana hoe inona tokoa le asa sosialy ataony OSDEM. Moa zany dia fikambanana vo miatomboka zany hoe voanahazo vonitsangana ara-panjakana tamin'ny reka novambra taona 2014 teo ka vonatrehan'izay dia mety marina zany aloha dia mbola marefo dia marefo fa tsy paipaika tamin'ny mpikambana zany noentina anatanterahana ny asa atao androany ka eo anatrehan'izay indrindra dia zay zany aloha dia manana fahavonona tanteraka no amin'ny asa zay atao anampiana le mpiara-monina sy ireo havana amantsika ireo. Isan'ny miara-miasa tamin'ny fikambanana moa ny sekoly ambony FG Paramed izay nanome ireo tanora miofana mpitsabo-panampy nanampy ny mpitsabo avy anivony fikambanana. Aritra roa herinandro ny asa sany fikambanana OSDEM eto ary itety ireo toerana hafa tao anatin'ny commune Antananarivo izy ireo. Etsika voalohany amin'ny ity fa mikasa noho ny etsika amin'ny fanatanterahana tetikasa mikasika ny fiarovana amin'ny valanaretina eto Antananarivo ny fikambanana. Nanao antsoava amin'ny malala-tanana moa fikambanana mba ahafahan'izy ireo manohy ny asa sosialy tanterahany.